Miara-bantsika ary namana malala amin'izao fiarahantsika izao. Ravoravo miramirana miaraka amintsika ary manasa antsika mba hanaraka ny hafatra fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Lohahevitra androany dia manao hoe aolana ny fahamarinana. Rehefa mijery tokoa ny fiarahamonina isika, ny zavatra rehetra izay mitranga manerana an'izao tontolo izao, dia tena ohatrany hoe marina mihitsy izany lohahevitra izany. Aolana ny fahamarinana ka tazana any amin'ny toerana rehetra, any amin'ny hetsika rehetra fa misy fitapitaka fahamarinana sandoka izay miha-manjaka, miha-mahazovana ary nandray aza dia hatrany amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia ohatrany ahitana an'ireny fahamarinana izay miolana ireny. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka Matthieu 4:7-20. Matthieu 4:7-20 manao hoe: ko raha misy manao hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino izy. Zany nge ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Hitantsika amin'ny fahitalavitra, amin'ny vaovao, amin'ireo serasera isan-karazana. Misy Kristy ho ny ariananiny. Rianona ho ny Kristy ariananiny. Misy Jesosy ho ny ariananina re. Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Efa ambarany Baiboly izany ka tsy maintsy ho tanteraka. Ary amin'io Matthieu 4:7-20 dia izao ambarany hoe ary na ny olom-bo fidy aza dia ho voafitaka. Efa mampitandrina antsika izany tenin'Andriamanitra fa hisy ho voafitaka ary misy mpanaraka. Ary raha jerentsika tokoa ny zavatra mitranga, misy Kristy sandoka hony. Zaho ny Kristy, za dia Jesosy Kristy, dia be ny olona manaraka azy. Tena be dia be. Mitombona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mialoha ny fianaky ny fiemoran'ny faratsiana farany eto amin'izao tontolo izao dia hisy fifanjevona, fikorotanana eo amin'ny lafiny ara-pivavahana sy finoana. Ary dia mikasika ny zava-miafina momba an'Andriamanitra izany. Aolany tsirairay ny fahamarinana. Amin'ny andro farany izany dia hisy ny atao hoe fikorotana ny finoana sy ny fivavahana. Ary rehefa tsy mandinika lalina ny Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra dia roboka, latsaka. Itsika olombelona manko matetika izay mahataitaitra sy maharesy lahatra antsika no andehanantsika. Ary indrindra ity ihany koa izay mampisy tombontsoa mampety ny fiainantsika. Tombontsoa zany intérêt, io ny andehanantsika na ny fivavahana aza. Ary zany no zavatra mitranga. Tsika ao anatin'ny fotoana mampahantra sy mampasahirana, mahabe ny fahasahiranana, mahabe ny problema, dia ny mahamaika antsika dia izao. Zay mahavany problema antsika no andehanantsika sy inoantsika. Eny fa na dia tsy marina aza dia any ny ironantsika. Ary Satana dia mahay mihitsy fa amin'ny alalan'io fomba io no ahafahany mikidika sy mahazo antsika. Dia ampiasainy ny fomba feno hafetsena any amin'ny resaka fivavahana mba ahafahany mandefa fitaka hiaraka amintsika. Hisy famitana ho avy ary manozongozona ny finoana mihitsy izany toe-javatra izany. Tsy misy azo anesorana na kely akory aza eo amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ampirisiana antsika mba hifototra amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ampiditra fampianaran-diso ny fahavalo ary milaza fa misy fitoerana masina izay atokana ho an'ny tsirairay eto an-tany. Misy fitoerana masina fanasitranana ny tsirairay hitondra fahafampo amin'ny fiainana. Misy karazana nofy sy fahitana sandoka izay marina kely amin'ny empahany kanefa dia izao mampanalavitra antsika amin'ny finoana marina an'Andriamanitra. Hiditra tsikelikely mandresy lahatra ny foa mampanahy ny fampianaran-diso ny devoly. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 9:20. Hainao io ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy posahany, raha tsy araka ny lalàna sy ny teny vavolombelona dia olona tsy posahany fahazavany maraina. Zao zany zaho toetra, testeo zany, testeo ny fahamarinana, ny fiangonana, ny fivavahana rehetra. Ka voalohany dia izao, rehefa tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona dia tsy iza. Inona moa ilay teny vavolombelona? Baiboly. Ary inona ilay lalàna? Didin'Andriamanitra.
Isaia 5:20. Ka na de miteny manasitrana manao fahagagana mandresy lahatra ry ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny masotsivana taky ny tenin'Andriamanitra dia mailomailo mandy ny tena lahy. Ifangaro tanteraka amin'ny fahamarinana ny fampianarana santo ka izay voatariny fanan'Andriamanitra masina irery no hahay manavaka ny diso sy ny marina. Mila miezaka fatratra isika mba tsy vily amin'ny lalana soritan'Andriamanitra. Tsy azosika atao velively ny miala amin'ny toro lalana ka hametraka fitokiana amin'ny olombelona mety diso mitovy amintsika. Notendrena mba hiambina sy hanara-maso ny finoantsika isika ka ny paikady hoentina manara-maso ny finoantsika dia ny tenin'Andriamanitra marina ihany. Ireo izay tarihin'ny tenin'Andriamanitra dia mahay manavaka tsara ny sandoka sy ny tena izy. Tandremo ary aho ny hafanam-po eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia tsy mahazo tsivana ahafantarana ny fahamarinana hoe marina sady diso. Tandremo ary ny fahabetsana sy ny fahavitsiana dia tsy mahazo tsivana ahafantarana hoe marina sady diso. Tandremo ary ny arena sy ny fahantrana tsy mahazo tsivana ahafantarana ny tena marina sady diso. Maninona moa no milaza izany? Tsy hoe rehefa manan-karena be le fiangonana le olona dia ao ny misy ny marina. Tsy hoe rehefa be dia be izy dia ao ny marina. Tsy hoe rehefa vitsy dia ao ny marina. Tsy hoe rehefa mafanafanafona mavita fahagagana be dia ao ny marina. Ny mahazo tsivana dia ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny arak'izany dia olona tsy posan'ny fahazavany masoandro ny fahamarinana na dia mpivavaka mafana fo aza. Aza olana ny fahamarinana arahana ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho voafitaka mandrakarevy tahaka ny tondro avaratra, manondro avaratra, manondro ny marina mandrakarevy. Tanteraka aminao zany, hiainantsika izany, dia hivavaka isika. Ry Jesosy tomponay misaotra anao izay. Amin'ny alalan'izao fandarana izao dia manoro, manambara, mitari-dalana ianao fa mila manaraka ny marina izay amin'izao vanim-potoana mahabe ny firotorotoana sy ny fisafotofoto ara-pivavahana izao dia manana maso tsivana marina dia ny teninao sy ny lalànao Andriamanitra. Omeo hery izay andinika isan'andro ny teninao hifototra amin'ny fahamarinana ka rehefa tonga ny fitaka dia tsy ho resy ny fitaka izahay fa hijoro araka ny marina araka ny sitraponao. Tahiony tsirairay avy ny tokantrano izay manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.